Vao manasongadina ny finoana indray kosa reo anatin'ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny orenany ny antoko-pihirana Analakely na ny amano afatarany be sy ny maro azy. Ho fankalazana izany taonjobily izany ary dia misy ny fanompoam-pivavahana ho tanterahana eo anivon'ny efitrikema katedraly Analakely ho amin'ny rapitso entina anombohana izany fankalazana izany. Arahantsika ato anatin'ity fanazavana ity ny fizotry ny fandaharam-potoana ao anatin'izay taonjobily izay. Voalohany teny dia fanehoana ny fisaorana n'Andriamanitra mahatratrarana zao 50 taona ny antoko-pihira Analakely ama izao. Raha raisina amin'ny ankapobeny ny foto-kevitra ny jorony ny ama hatramin'izay dia ny hoe hihira ho an'i Jehova raha mbola velonaina koa, Salamo 4:7. Zay zany ny foto-kevitra ny jorony hatramin'izay. Dia ankehitriny kosa raha ny hibanjina ny 50 taona izay dia ny safidy ny loha-hevitra hoe ary ny lelako ilaza ny famarinanao, ny fiderananao no ataoko mandrakariva. Dia arak'izany dia anoy ny fiderana an'Andriamanitra izay amin'ny alalan'ny hira, anome ny voninahitra azy ary ijoro ny vavolombelony mandrakariva dia amin'ny alalan'ny hira. Zay zany natao hoe foto-kevitra lehibe. Be dia be ny zavatra ateraky ny izay jobily zay zany, ka raha ny soratra masina ny hitondrana ny fankalazana dia hitantsika izany eo amin'ny Levitikosy 5:20. Fahasinganana manokana zany ny eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 17. Dia ireo le foto-kevitra samihafa anateraky ny fanazavana ny soratra masina mikasika ny jobily zay, zay koa mitondranay ny fankalazana. Dia voalohany indrindra amin'izany raha raisina ny eo amin'ny 5 manao hoe dia mitsofa anjomara avo feo. Dikan'izany dia hoe misy fety hihira dia misy dira teo koa moa ao anatin'izany. Ka voalohany indrindra amin'izany dia isy fampisehoana tsehatra totosain'ny tantarabelona sy ny tariny. Anatanteraka ihany koa zay festival de chorale ny famoronan'ny antoko-pihira samihafa eto Antananarivo. Dia ao anatin'izay ihany koa dia isy opération quiche, soupe ary bûche de Noël. Dia manaraka izany raha tohizina ihany zay voalaza ao anatin'ny soratra masina mikasika ny jobily dia amin'ny 15 indray manao hoe miantso fanafahana amin'ny tany ho an'ny mponina rehetra ao aminy. Izay midika raha teny tsotra fotsy manao hoe fametrana mpihavanana, fizarana, fampitovina leta ho an'ny rehetra. Dia ahoana ny endrika izany indray ao amin'ny zavatra samihafa zay ataonay. Dia amin'io jobily koa zany dia anatanteraka fotoana manokana ho an'ireo izay namorona ny antoko-pihira izay. Anatanteraka ihany fotoana manokana ho an'ireo filoha mifanesy teo anivon'ny ama. Fotoana manokana ihany koa ho an'ny mpikambana tranainy, ho an'ny sakaiza-panoana ary indrindrindra ho an'ny mpikambana amperinasa raha teo zany. Ny fandarana faharoa anatin'izay foto-kevitra zay dia manao karazana fifanakalozana traikefa zany. Traikefa eo amin'ny lafina atao hoe aragadokira zany eo amin'ny samy antoko-pihira misy eto Antananarivo. Dia ao anatin'ny fandarany koa zay dia nisy fampianarana mahandro sy mihinana, tsy voatery hoe hira ihany foana no ataon'ny antoko-pihira zany fa tafiditra ao anatin'ny fitaizana sy fibeazana raha teo zay. Dia amoaka rakikira ihany koa. Manaraka izany raha ny 112 sy 12 dia hoe fa ny jobily izany dia ho masina ianareo. Dia dikan'izay nandraisanay azy dia hoe mitsahatra nefa mampitombo ny fifantohana amin'Andriamanitra. Fanamasinana tena moa zany raha adika amin'ny teny tsotra ilay izy. Dia eo aloha zany hoe fantanteraka ilay izy ny concert de Noël zay efa nentina nanombohana ny fotoana tamin'ny 2014. Fa isy ihany koa nefa na izany zany concert de Noël amin'ity taona 2015 ity. Dia eo ny concert spécial Pâques
am'ty taonyity de isy sy ny antsapanahy zay no makoralny koralna de isy ihany ko fanelabenaran-kevitra dia fahamoahana fiangona masina moa nandikanany fomba fiakandro zany amin'ny fotoana io dia ny farany indrindra ao amin'ny raha ny andiny fahateloambifolo mijerevana azy de hoe de am'izany taona jobily zany de samody any amin'ny taninareo avy zanareo de nadikanay hoe fiverenana amin'ny fiangonana fahatsirovana ny fiangonana amin'io zany no ezahanay ananganana ny tsangambaton'ny jobily tsangambaton'ny jobily ny eritreretinay zany a de fanatsarana ny trano fisainana de eo ihany ko ny fahazona sonorisation vaovao zany amin'ny alalan'ny indrindrindrindra ny valopy zay ho zaraina